Manolotra ny arahaba tompoko, raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia misy an'ity rindrin-drahona ity atao atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay vinavinaina amin'ny rotsakorana aty amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara zany ho amin'ny rapitsoalina na ny alatsinainy zany. Araka izany ara dia malefaka indray aloha ny tsiko any alizaina ny varatraza eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro manaraka. Ny rivotra kosa etsakilan'izay dia saika mbola ho mafy hatrany aloha ny fitsokany raha ho amin'ny rapitso aty amin'ny tapany avaratry ny nosy sy amin'ny afovoantany zany. Ny maripana kosa dia tsy misy fiovana firy aloha fa dia mbola angatsiaka hatrany ny alina sy ny voamaraina, fa ny atoandro kosa ato anatin'ny 3 andro manaraka dia ahitana fiakarany ny maripana ambony indrindra. Ny any an-dranomasina kosa indray dia foana ny filazana ny fisian'ny alin-drano vaventy tany amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny, na izany na tsy izany aza dia mila mitandrina hatrany rehefa mivoaka miandrika. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny moa dia saika mbola anonja be na ahery hatrany ny ranomasina, ahery kokoa izay ranomasina izay any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara sy ny afovoany atsinanana iny zany noho ny fisian'ny alin-drano vaventy mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina sy ny mpanjona ny ranomasina any amin'ny faritra iny zany dia raha hoatsakany sandavany ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny ifotony eny. Andao jerentsika amin'ny atsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Vatovavitovonany, Atsimo Atsinanana ary mety hipaka hatrany amin'iny ilany atsinanan'ny Mahatsatra ambony sy Iorombe iny izay orana malefaka izay. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany aloha dia saika mbola andrahoana hatrany ny voamaraina, mety arahana herikerika mihitsy ary zay indraindray fa vinavinaina hisava miandalana kosa zay rehefa misandratrandro. Ny faritra sisa rehetra kosa dia tombanana ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia mitohy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Mangoro, Vatovavitovonany, Atsimo Atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny Iorombe sy Mahatsiatra ambony. Any amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny kosa dia andrahoana ny andro amin'ny ankapobeny fa vinavinaina hisitraka orana tandrifin-drahona zany ny takariva na ny alina aty amin'ny faritra Anosy Androy ary ny tapany atsimon'ny faritra Atsimo Andrefaniny. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha toa kosa ka mety hiverina andrahoana zany ho an'ny afovoantany sy any amin'iny tapany avaratry Madagasikara iny. Andao indray ary jerentsika ny vinany maripana raha ho amin'ny rapitso maraina manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 degré eo zao ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany, raha toa kosa ka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo ny maripana ambony indrindra. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana iny zao dia eo anelanelan'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré, raha toa kosa ka 20 ka hatramin'ny 30 degré ny any amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy iny. Any Antsohimo dia ananky hatrany amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ary ny vinany toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso tompoko lasy tompoko vavy, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.